Tranga mampalahelo ankizy lahy kely iray izay novonoina tamin'ny fomba feno bibina ary feno dia natsatokantsy ny vatany rehefa nojerena. Ka nibitsibitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tranga mampalahelo no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga mampalahelo tovolahy manodidina ny 12 taona no hita faty tao amin'ny trano fonenany tao amin'ny fokotany miarina talata andrakiba Antsirabe tamin'iny herinandro lasa iny. Rehefa nosokafana ny trano vata mangatsika no hita tao ary efa nisy fofona sy nahitana faritra mangana ary nisy ratra ny teny amin'ny vatany. Tonga teny an-toerana moa tompon'andraikitra maro samihafa sy ny mpitandro ny filaminana nanao ny fanadihadiana mahakasika an'ity tranga navon'olona ity hatrany. Resaka fisolokiana indray milaza ho manana kalanoro. Lehilahy iray milaza fa manana kalanoro avy eny amin'ny toerana antsoina hoe Araho commune Andranovao distrikany Maintirano no voasambotry ny polisy pirenena tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo iny. Lehilahy iray hafa izay nisolokiny no nampanantenainy fa ahazo vola 20 tapitrisa ariary sy volamena ary volafotsy amina boaty raha manaraka ny toromarika omeny kalanoro ka mandritra ny 2 volana ny fanarahana tamin'izany. Rehefa manatitra vola amin'ity tompona kalanoro ity izy dia ho azony avokoa ireo harena izay voalaza rehetra ireo. Tapitra ilay 2 volana rehefa nosokafana ilay baoritra dia vola sandoka ny eo ambony ary vato sy fako no tao ambany tao anatin'izay boaty izay noetreretina ho isy volabe sy ny volamena izay nampanantenainy ilay tompona kalanoro izay. Atsimondrano indray mpivarotra iray no voaroba vola 5,7 tapitrisa ariary tamin'ny 7 novambra 2024 alina lasa teo tao Ambohimangidy commune Ampitatafika. Lasa ihany koa ny finday maromaro sy ny entam-barotra tao anatin'izany. Voasambotra ny iray tamin'ireo olon-dratsy taoriana nahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana tratra teny aminy ireo finday sy ny poketra halatra. Rehefa nandeha ny famotorana voasambotra ihany koa ny Jolahy izay miisa 5 ary tratra avokoa ireo entana nangalarin'izy ireo niaraka tamin'ny famahanam-basy. Tamin'ny andro ny 13 novambra voasambotra teny Ampitatafika indray ny 2 ka tafiakatra 7 arak'izany ireo Jolahy izay tratra ny zandary raha toa ka mbola karohina ny atidoha izay nikotroka ny fanafiana nitondra lelavola nitsoka. Efa tafaverina amin'ny tompony kosa ireo entana rehetra izay very ireo araky ny voalazany manam-pahefana hatrany manoloana an'ity resaka asan'ny Jolahy izay hita fa tena nahazovahana tato ho ato ity. Mpianatry ny université Toliara indray nanohy ny fitakinany vatsim-pianarana ary tsy manaiky intsony ny hikarakarany postra izany ireto mpianatry ny université ny Toliara ireto. Takin'izy ireo ny fandoavana haingana ny vatsim-pianarana izay 3 volana farany sy ny fampidirana ny sarany droit de concours izay nisy fiakarana nefa ny boursa tsy miakatra mihitsiny. Tsy eken'ireo mpianatra intsony koa ny hikarakarany postra izay vatsim-pianarana izay araky ny voalaza teo aloha. Angatahan'izy ireo ny fanadiovana sy ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa rehetra eny amin'ny campus mba hitovy amin'ny université rehetra manerana nosy. Hiakatra amin'ny dingana ambony izy ireo raha tsy voavahy ireo rehetra takin'izy ireo. Marina fa nikatona ny fivezivezena teny manday nandritra io fitokonan'ny mpianatra teny an-toerana io. Midika izany fa tsy anaiky ho vita moramora ireto mpianatra tany amin'ny université Toliara ireto manoloana an'izay fitakina izay tian'izy ireo atao izay. Bevolavo bazary Sakma Toliara indray mpangarom-paosy 2 lahy no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny komisaria Betania nandritra ny hetsika manokana izay natao tao amin'ny bazary Sakma sy Bevolavo izay toerana efa mafampana sy ahitana ireo mpanao asa ratsy
ary efa matetika moa izany no miverimberina eny an-toerana eny. Niezaka nandositra izy roa lahy ireo raha vao nahita ny mpitandro ny filaminana ka natsipy ny teny an-dalana ny finday izay fantatra fa avy nangalarina izy ireo. Tsy ela kory nefa dia tratra sy voasambotra izy roa lahy ireo. Miantso ny tompon'ilay finday na izay olona mahafantatra azy ny komisera any an-toerana any mba hanatona haingana ny komisaria Betania haka ny finday izay nangalariny reto olon-dratsy reto. Midika izay fa tsy misangy amin'ireo izay mpanao sity mahery sy ireo mpangalatra madinidinika ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary hita fa manao aintso zavatra izy ireo amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra manao an'izay asa ratsy sy ny tambazotrana izy ireo amin'izao ankehitriny izao izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny trangana zazalahy kely izay maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibina. Tsatokantsy misy 5 tao amin'ny hatoka sy ny lohany no hita tamin'ny nofo mangatsika ny Miguel izay zazalahy kely 9 taona hita faty teny Tsimbazaza ny zoma alina ifoan'ny sabotsy lasa teo iny. Fantatra fa efa nisaraka ny ray sy reniny Miguel ka niara-nipetraka tamin'ny ray sy ny reny keliny izy. Nambarany loharanom-baovao fa mbola nanomana fanomezana ho an'ny Miguel noho ny tsingerin-taona nahaterahany ny rainy saingy izao zava-nisy izao no niseho tao Tsimbazaza izay. Andrasana araka izany izy nitony fanadihadiana momba ity raharaha izay fahafatesan'ny Miguel ity izay maty tamin'ny fomba mampiahiahy satria nahitana tsatokantsy misy 5 izay no teny amin'ny lamosiny sy ny hatony nandritra izay fisavana natao tamin'ity zazalahy kely izay maty tamin'ny fomba feno abibina teny Tsimbazaza izay. Engany ho tratra izay tena navandoza tao anatin'ity raharaha ity ary mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny zazalahy kely izay zaza tsy manantsiny maty nisy namono izao. Ka ny hafatra ho an'ny ray aman-dreny Araho maso tsara ny zaza na dia andeha hilalao aza no hialany trano fa efa tsy kely lalana ny ratsy amin'izao fotoana izao ary efa nivadika biby ny olombelona rehetra amin'izao ankehitriny izao satria porofiny izany izao ity nahazo ny zazalahy kely izay fantatra amin'ny anarana hoe Miguel izay nipetraka teny Tsimbazaza nefa dia maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibina izao. Tena efa nivadika biby ny olombelona ho iaho izay ary efa tena ratsy ny tany amin'izao ankehitriny izao ary mba olombelona izay manana fo tahaka ninona aza no mahavita mamono mahafaty ny zazalahy kely izay tsy manantsiny tahaka ny nahazo an'izao Miguel izao. Engane mba ho tratra ireo rehetra izay nahavandoza tao anatin'ity raharaha Miguel ity ary engane ihany koa mba ahazo sazy izay farany izay mafy ireo rehetra izay tao ambadika an'izany rehetra izany satria tena mahavaky fo raha izao trangan-javatra niseho teny Tsimbazaza ny amin'ny famonona an'ity zazalahy kely izay tsy manantsiny ity amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.